Eksodosy toko fahaenina. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: ankehitriny ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao, fa ny tanako mahery no andefasany azy, ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny taniny. Ny namerenan'Andriamanitra ny teniny tamin'ny Mosesy. Ary Andriamanitra ny teny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: izaho no Jehova. Ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toa no nisehoako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Fa ny anarako hoe Jehova tsy mbola nahafantarany aho. Ary naoriko taminy koa ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana, dia ny tany fivahiniany izay efa nivahiniany. Ary koa izaho efa nandre ny fitarainany zanak'Israely izay ampanompon'ny Egiptianina, ka dia tsaroako ny fanekeko. Koa lazao amin'ny zanak'Israely hoe: izaho Jehova, ary hitondra nareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovin'ny Egiptianina nareo aho, ka hanafaka nareo amin'ny fanompoana azy. Ary sandry ahinjitra sy fitsarana lehibe no amonjeko anareo, dia alaiko ho ahy anareo ho oloko, ary ho Andriamanitrareo aho. Dia ho fantatrareo fa izany Jehova Andriamanitrareo, izay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovin'ny Egiptianina nareo. Ary izaho hampiditra anareo any amin'ny tany izay nananganako tanana homenany Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia homeko lovanareo izany. Izaho no Jehova. Ary Mosesy nilaza izany tamin'ny zanak'Israely, nefa izy tsy niaino ny Mosesy noho ny fahoriam-panahy sy ny fanompoana mafy. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mankanesa ao amin'ny Farao mpanjakan'i Egipta, ka mitenena aminy mba handefasany zanak'Israely hiala amin'ny taniny. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehova ka nanao hoe: indro ny zanak'Israely aza tsy niaino aho, ka ahoana no henony Farao aho, fa izaho tsy voafora molotra. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao teny azy hoentiny ho any amin'ny zanak'Israely sy ho amin'ny Farao mpanjakan'i Egipta, mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy amin'ny tany Egipta. Ny firazanan'i Mosesy sy Arona. Izao no lohan'ny fianakaviany. Ny zanakalahin'i Robena, lay matoan'i Israely, dia Anoka sy Palo sy Hezrona sy Karmi. Ireo no fokom-pirenen'i Robena. Ary ny zanakalahin'i Simeona dia Jemoela sy Jamina sy Ohada sy Jakina sy Zohara ary Saoly, zanakalahin'ny vehivavy Kananita. Ireo no fokom-pirenen'i Simeona. Ary zao no anaran'ny zanakalahin'i Levy araka ny taranany, dia Gersona sy Keata ary Merary. Ary ny andro ny ainan'i Levy dia 730 taona. Ny zanakalahin'i Gersona dia Libni sy Simei araka ny fokom-pireneny. Ary ny zanakalahin'i Keata dia Iamrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela. Ary ny andro ny ainan'i Keata dia 330 taona. Ary ny zanakalahin'i Merary dia Maly sy Mosy. Ireo ny fokom-pirenen'ny Levita araka ny taranany. Ary Amrama naka ny Jokebeda anabavindrainy ho vadiny, dia niteraka ny Arona sy Mosesy taminy izy. Ary ny andro ny ainan'i Amrama dia 730 taona. Ary ny zanakalahin'i Jizara dia Kora
sy nafega ary Zikri. Ary ny zanak'alany Oziela dia Misaela sy Elizafana ary Sitry. Ary Arona naka ny Eliseba zanaka vaviny Aminadaba sady anabaviny Nasona ho vadiny. Dia niteraka ny Nadaba sy Abio sy Eleazara ary Itamara taminy izy. Ary ny zanak'alany Kora dia Asira sy Elkana ary Abiasafa. Ireo ny fokom-pirenen'ny Korahita. Ary Eleazara zanak'alany Arona dia naka vady avy tamin'ny zanaka vaviny Potiela dia niteraka ny Fineasa taminy izy. Ireo no lohan'ny fianakavian'ny Levita araka ny fokom-pireneny. Ireo no Arona sy Mosesy izay nilazan'i Jehovah hoe: ento ny zanak'Israely hivoaka avy any amin'ny tany Egipta araka ny antokony. Ireo no niteny tamin'ny Farao mpanjakan'i Egipta mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta. Ireo no Mosesy sy Arona. Ny nanirahan'Andriamanitra Mosesy sy Arona hiaona amin'ny Farao indray sy ny famantarana nataon'izy roa lahy teo anatrehany. Ary tamin'ny andro izay nitenenan'i Jehovah tamin'i Mosesy teo amin'ny tany Egipta dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: izany Jehovah, koa lazao amin'ny Farao mpanjakan'i Egipta izay rehetra lazaiko aminao. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehovah ka nanao hoe: indro tsy voafora molotra ka aiza no hiainon'ny Farao ahy?